fa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay fiangonana Christ Embassy Madagasikara amin'izao asabotsy faharoan'ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 zao. Ampifaliana foana zany no izaranay anareo ndrafitsoty ny fahamarinana izay nosoratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Risoya Kilombe izay filompanorina ny fiangonana Christ Embassy maneran-tany. Manasanao ary fantoka hatrany ny loha-hevitra ny rafitsotiantsika anio dia hoe lesona avy amin'ny Epafra. Ny ten'Andriamanitra nalaina eto dia ao amin'ny Kolosiana 4:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manao veloma anareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara ho tanteraka amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Amen. Toy izao raha ny famelabelaran'Andriamanitra dia manasanao foana hifantoka hatrany ary hatramin'ny farany. Tsy pastera na mpaminany na apôstôly na diakony Epafra kanefa dia nanana izany fitsoana vavolombelona miavaka izany izy olona iray izy izay niasa mafy tamin'ny fivavahana ho an'ny olona masina mandrakariva. Ny teny hoe mikely aina dia natika avy amin'ny teny grika hoe agonizomai. Izay midika hoe miezaka, mifampitolona na manohitra indrindra rehefa miatrika fanoherana. Io teny io ihany no ampiasaina ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany 4:9-12 izay milaza hoe miady tsara ny finoana. Amen. Manome antsika fisainana zany ny amin'ny vavaka izay tahaka ny ady. Ny ady tao amin'ny fanahy Epafra. Ny ady ho an'ny olona masina mba hahatonga azy ireo hitoetra marina izy ka hatoky tsara ho tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ity karazana vavaka ity dia mahery vaika sady tsy azo zongozonina. Tsy hoe mangataka zavatra materialy amin'Andriamanitra izy fa mijoro eo amin'ny banga ho an'ny hafa mba hahazoana antoka fa miorina mafy amin'ny fikasan'Andriamanitra momba ny fiainany izy ireo. Efa nivavaka toy izany ve ianao ary? Efa ny atao anaty mivavaka ho an'ny kristiana atao am-piangonanao ihany koa ve ianao? Na ny tanànanao na ny firenenao? Fantaniana mipetraka ho antsika izany efa mivavaka toy izany ve ianao toy ny Epafra? Tsy afaka ny ho tena mpamonjy fanahy ianao raha tsy manana ity karazana vavaka fanokana teny ity mila fikirizana, afanam-po ary firehetana lalina izany. Teo nazahoan'ireo evangelista fa iny ilay fitenenana hoe mpiady am-bavaka. Io karazana vavaka io dia ady ho an'ny fanahin'ny olona maro. Tahaka ny Epafra, aoka ianao ho mpiady ao anaty vavaka izay manome antoka fa hitoetra marina ho tanteraka sy feno amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ny hafa. Amin'izao fotoana izao mivavaha amin'ny firehetana ho an'ny kristiana ao amin'ny fiangonanao sy ny tanànanao ary manerana izao tontolo izao, indrindra fa ireo miatrika fitsapana na fanoherana na mifampitolona amin'ny finoana eny amin'ny lalany mba hampatanjahany herin'ny fanahin'Andriamanitra ilay olona anatin'izany zany. Ambarao fa mamaka sy miorina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izy ireo tsy miozongozona amin'ny fanoloran-tenany ho an'ny filazantsara ary mahazo hery hiakatra ambonin'ny fahasarotana rehetra satria mandeha amin'ny fandresena, ny finoana ary ny fasahiana hatrany. Raha mivavaka ho azy ireo tsy tapaka tahaka izany ianao